Ya, sotrany panitana. Ya, farimaraba antsika rehetra efa natao teny fanolorana dia irika farika ny maison de l'apiculture malagasy. Ngamba mahakasika le maison de l'apiculture malagasy no asiako resaka voalohany fotsiny raha tsy fanareo. Maison de l'apiculture malagasy zany a dia fiombonany sehatra amin'ny tantely efa niasa amapolopolo taona maro, misy 5 taona efa tsy manao afa-tsy tantely, ohatra na manokana 3 taona tsy manao afa-tsy tantely, maromaro ihany nefa ato amintsika rehetra nefa mba mifanerasera kely, misy na mpifanina, misy mifanerasera tao anatin'izay taona lava zay. Fampiombonana an'le mpisehatra niasa naharitra nahita ny zavatra niseho rehetrarehetra tao anatin'izay mampolo taona maro zay momba ny tantely. Ino le zavatra niseho? Ny zavatra niseho zany a hitanay niasa tao anatin'izy mampolo taona maro fa miaringana ny tantely eto Madagasikara. Samy hafa mihitsy ny zava-misy tantely tany tao aroarivo sy ny amin'izao. Antony maro no maharingana ny tantely dia izay faharinganana zay io fa nareo procureur mahafantatra an'izay, mihina an'izay ary mahasarotra ny fiompiana tantely ary le izy satria ny tantely iainantsika izay efa hitantsika nandritra ny fanazavana ny sesisesy teo zay, ny tantely misy amintsika amin'izao ny tantely any anaty ala. Antsika mpiompy izay fantatry ny rehetra ny ankabeazan'ny fiompianantsika mpiompy ny tantely avy any anaty ala. Nefany raha mahita teo raha ny fanazavana teo any anaty ala misy ny 10 isan-jato ny tantely. Dikan'izay any anaty ala le faharinganana. Zay zava-misy zany amin'ny ankapobeny zay ny antony nijoroan'ny maison de l'apiculture malagasy zany anaitra anao fanentanana sy anentana ny rehetra andray ny andraikitra amin'izay faharinganany tantely zay. Satria mazava be fa ny asan'ny tantely amin'ny fomba fijeren'ny maison de l'apiculture anazy izay anaovany fanentanana, ny asan'ny tantely lehibe tena lehibe ary ny mamy tantely dia azo lazaintsika hoe bonus. Zay ny ilazana anazy ny velona amin'ny tantely izay nefa izay mizaran'izay zavatra zay. Bonus ambom-bavan'ny tantely nge ny mamy tantely ho antsika, ambom-bavany iny fa tsy no asa. Dikan'izay zany misy asa lehibe akoatran'iny le ataon'ny tantely. Ina le asa ataon'ny tantely iraisantsika rehetrarehetra mahafantatra, hitatsika amin'ny aina aman-jery isan-karazany. Ny asany lehibe any amin'ny fanaovana famakiana fikelana hazo zany ho an'ny hazo rehetrarehetra 20 isan-jaton'ny hazo. Ny ao anatin'izay ny sakafontsika olombelona, 5 sakafontsika olombelona dia miankina amin'ny tantely ny ahafahany mampisy voana azy sy ahafahany miavao. Zay ngamba raha ohatra hoe raisina tsotsotra le izy, izay no fanairanay maison de l'apiculture malagasy andray ny andraikitra tandrifatsika satria raha miaringana sanatria raha fahitana azy zany miaringana le tantely fahitana azy. Raha sanatria any aoriana tena ringana ary le tantely, inona zavatra isy? Anjarantsika rehetrarehetra mieritreritra izay nitondranay fanentanana hatrany ary efa nandeha teo moa ny fanazavana nataon'ny zoky Philibert teo hoe ny maison de l'apiculture malagasy isaky ny journée mondiale des abeilles nandritra ny 4 taona mifanesy zay dia manao fanentanana hatrany amin'ny hipetrahan'izay fomba fieritreritra momba ny tantely zay. Ny tantely tsy hoe famokatra mamy tantely fa na ny tantely miantoka ny fahavelomantsika rehetrarehetra olombelona, ny zava-manan'aina rehetra. Raha tsisy ny tantely manao ny pollinisation na ny voan-javatra hoan'ny biby raha tsisy. Zay no tianay hitaritana anatin'le maison de l'apiculture malagasy. Somary lava zay fa ilatsiny. Ya, ny andraikitra nakinina taminay androany dia ilaza momba ny tantely na dia efa nasaiko teo ihany le izy. Ny tantelyntsika eto Madagasikara dia tantely endémique. Efa fantatsika zay karazany iray apis mellifera unicolore no misy. Raha fantatra nefa ny tsika rehetra mahafantatra indrindra tsika mpiompy
efa manomboka misy couleur hafa akoatran'le mainty le tatelitsika. Io zany mahatonga ny hoe misy souche mety mbola mila trandrano, mila fantarina zany ny atsika na hoe araka ofisialy ara dia unicolore mainty mora docile zany ary tsy mora ompiana ny tatelitsika. Dia arentsika malagasy amin'ny resaka tantely ihany dia maro karazana tantely misy eto amintsika, sotra no ilazana anazy. Misy sokajina tantely mora, misy sokajina tantely findramona, misy sokajina tantely masika, tena masika zay atahoran'le vavy mpanao an'le fa misy nefany mora tena tsy masika na dia manatona azy tsika. Arena iny any amin'ny any anaty ala zay misy any ny pioka avy eo no mandray anazy avy any anaty ala dia misafidy an'le souche mety aminy ampitomboana anaovana fiompiana araka moderne. Ny amin'ny ankapobeny nefany ny tantelitsika Madagasikara noho izy anaty ala zay dia tantely mpifindramonina ny ankabeazana. Misy antony maro mahatonga anazy mpifindramonina. Ny antony araka felana, manintsika felana izy. Io ihany koa ny antony araka ny fiavaozana, satria ny tantelitsika mbola any anaty ala, rehefa any anaty ala izy tsy izy mpikarakara zany fa mikarakara ny telany, dia misy fiavaozana ataony matetika amin'ny fonenany, zany hoe mipetraka izy aloha, misy fotoana izy miala eo, avelany eo ny papiny sy ny karazany izay efa antitra tokony havaozana, diony voalavo sy ny mpinana azy, zay vao veriny. Efa manao ohatr'izay ny tantelitsika, zay mampifindra-monina tantelitsika anaty ala any, ka rehefa ompiana izy mbola misy miverina kely any zay toetra mifindra-monina zay. Ny zavamisy amin'ny tantely zay mahatonga mifindra-monina dia ny felakakazo amin'ny ankapobeny. Zavamisy amin'ny momban'ny felakakazo eto Madagasikara, na any amin'ny faritra Atsinanana, na any amin'ny faritra Atsimo, Andrefana, ampovoantany, dia misy foana ny vanim-potoana anankiray mabetsaka amin'ny felana. Zay mahatonga rehefa vaky ny aolia, vokatra ny aolia, vaky mokarana, vaky mokonazy, ny aidambo, ny pamba sy ny sisa rehetrarehetra, betsaka ny tantely. Fa misy ao anatin'ny fotoana anankiray tsisy sakafo ny tantely eto Madagasikara. Samihafa isaka ny toerana zany. Any amin'ny faritra Atsinanana manomboka miditra volana May, tsisy sakafo, nefa ny eto an-drivotany volana May zany vokatra tsara ny fihinana. Any amin'ny faritra Andrefana koa misy ohatr'izay, efa manomboka volana Juillet, tsisy felana any amin'ny faritra Andrefana, nefa ny dia rivotany mbola misy zany. Amin'ny faritra Atsinanana efa manomboka amin'ny repondre le felana. Zany hoe samihafa zany ny felana eto amintsika. Ny famporisihana zany tsy felana iny nefa mitarika amin'ny faharinganan'ny tantely ihany koa, satria ampifandraisana le resaka hoe misy le fiazana. Ny fiazana dia mitarika hoe zay mahaza anazy, zay mahita ny tompony. Ary matetika amin'ilay fotoana mampisy felana no azaina le izy, alaina le manina. Ny fiazana moa zany dia mbola betsaka ihany koa ny fanimbana atao anatin'ilay fiazana. Misy tonga dia mandoro, manapaka kakazo, mandrava manontolo an'ilay tantely anatiny. Tapitra nefa le fotoana mampisy felana, vita le fangalana le manina eo, tonga le fotoana tsisy felana amin'izay le tantely. Eo le mahatonga le izy miarigana. Zany hoe le fiazana mitarika amin'ny fanihanana ny tantely ihany koa. Zay tsindry mahazo ny tantely zay no le fahasamihafana le felakakazo misy, dia mitarika amin'ny fanihanana ary tokony handraisana fepetra. Ohatra hoe fanaovana fampiroborobolana le felana, mitondra sakafo amin'ny tantely amin'ilay fotoana tsy mampisy felana. Période de disette no mora ahaizantsika anazy. Ohatrohatr'izay zany misy fahabandana ohatr'izay felakakazo eto amintsika. Ankoatr'izay misy tsindry hafa mahazo anazy. Tsindry moa zany efa vairahantsika malala ny fanimban'ny olombelona ny tontolo misy le felakakazo. Marina fa ny tantely aloha eto amintsika, ny fahitantsika teo aloha foana, dia anaty ala ny tena tontolo mahavelona azy aloha hatreto. Misy ny faringanan'ny ala noho ny doro-tanety,
zany dia mahatonga an'le lasa mitsitokotoko le felakakazo zay tsy ampy ivelomany tantely mandavantaona. Lasa mihalava le période de soudure na le disait positsika le fotoana tsy mampisy ny felana, ary iny mahatonga an'le tantely mihamarefo ary mitarika amin'ny fahafatesan'izay. Zay tsindry mifanaraka amin'ny fahalimban'ny tontolo. Io ihany koa ny resaka haintsika ny resaka famonoana bibikely, produit chimique zany. Produit chimique misy le ataontsika ho an'le faritra mpamokatra légume, mpamokatra voly fanondrana ohatrany hoe blankaizy ohatra zany. Raha vao fanila amin'ireny dia mila ripaka, tena ripaka ny tantely satria mahafaty le tantely le singa any anatin'ireny le produit chimique ireny. Eo ihany koa ny contamination azony avy amin'ny rehefa fampiasana fanafody. Eo moa ny idiran'le ara-panjakana amin'izay mpamono famonoana valala. Ndrefana sy tsy moa zany dia mahafantatra azy afaka manao témoignage an'izay zareo. Eo ihany koa ny famonoana ohatra hoe misy tany amin'ny ministéran'ny fahasalamana le famonoana caïd ireny. Caïd moa nampiasaina taloha izy DDT, hoe izy nanao opération caïd. Misy ihany koa le famonoana kongona, faritra fort dauphin misy an'izay. Ny kongona ny trano no vonoana no pulvérisena fanafody kongona fa ny tantely rehetrarehetra eo an-tanàna voly. Zany dia mitarika faharinganana tatetika zay misy fandrindrana tokony atao zany anoho izay tsindry zay. Maro ihany koa ny tsindry hafa efa voalaza teo izy, ny tsindry hafa avy amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Fiovaovan'ny toetrandro izay rahantsika mahalala fa samy hafa be tany amin'ny 20 taona lasa sy amin'izao. Ny fitsinjaran'ny orana mihalava le fotoana mahamaina ny andro, rehefa maina ny andro na ny felana aza malaky malazo, ny tantely ihany koa mafana loatra ao anatiny, tokony asa izy hanao amokatra anangona mamboninkazo ho tahiry ao anaty tohotra, lasa manao fanadiovana fampangatsiahana trano. Izany rehetrarehetra zany dia mitarika any amin'ny faharinganan'ny tantely avokoa. Ary ny tena mafy amin'le toetrandro dia mihalava foana le fotoana tsy mampisy felana ho an'ny tantely. Ny toetrandro zany na ny orana koa ohatr'izay ny fisian'ny orana be loatra dia na dia ny fotoana avorana moa zany tsy afaka mivoaka ny tantely mandeha mireny. Nefany rehefa avorana ihany koa dia mihamando lasa mando kokoa felana, ohatrany hoe mihinana vary mitampodrano be izy raha ohatra oharitsika amintsika olombelona. Dikan'izay zany lasa mihena ny angovo iveloman'le tantely, ahafahan'le tantely olombelona. Misy ny felana izy tsy afaka miremby na miremby ary izy avy eo zavatra matsatso no azany tsy ampy ivelomana zay tarika faharinganan'ny tantely daholo zay. Ny fiovaovan'ny toetrandro nefany misy ny zavatra azontsika atao, misy ny tsy azontsika atao, ka any an-tanana foana hijerena zay tandrifa antsika. Dikan'izay zany inona ny zavatra tena defi apetrakintsika zany dia voalohany indrindra fampihenanan'le tsindry amin'ny alalan'ny fandrindranan'ny programmana famokarana rehetrarehetra zay any amin'ny toerana tena mpamokatra tantely aleo ny fantoka tantely. Raha ny toerana mpamokatra zavatra hafa mba mandefindefitra ny tantely amin'izay zavatra ohatr'izay zany le fandrindrana tiana hitariana ary entanina foana le hoe inona ny asan-draikitry ny tantely mahakasika ny biodiversité, le famakina felan-kakazo zay. Zay zany hitondrana fanentanana satria oeto kely ihany le fanentanana ao anatin'le izy ny zavatra misy raha ho an'ny tantely ary mitodika amin'ny ireo projet ihany koa za amin'izay ny zava-misy amin'ny tantely dia voajery ho chaîne de valeur foana ny tantely. Chaîne de valeur zay atao amin'ny resaka famokarana mamy tantely le tanjona zany. Nefa ny araka teneniko teo ny mamy tantely dia ambom-bavan'ny tantely. Tsy foto-pisian'le tantely
le mamy tantely fa ambombavany tantely. Eo amin'ny toerana iray raha vao misy tompo tantely anankiray, dikan'izay mahazo tombontsoa ny vahoaka manodidina eo amin'ilay toerana satria miompy tantely mpamboly kafe vita tsara ny pollinisation amin'ny kafe, mia tsara ny vokatra kafe. Mpamokatra letchi ohatr'izay, mpamokatra concombre, mpamokatra jirebiky, tafo, mpamokatra sokajy zavatra rehetrarehetra mahazo tombontsoa ny fisiny tantely. Dikan'izay zany le fisiny tantely eo amin'ilay toerana anankiray efa indicateur zay amin'ny fihatsarana satria fampandrosoana no ataontsika. Efa indicateur zay amin'ny fahatsaran'le tontolo fiveloman'le communauté iray manontolo na terroir iray manontolo. Dikan'izay zany rehefa any an-taninay zany vao fametrahana tantely fotsiny efa indicateur zay tokony azo raisina satria misy fiantraikany vantana zay. Ny taona ny mampalahelo antsika fotsiny dia tsy manana données na hoe atotam-baovao tsika entina marinana an'izay fa ohatran'ny hoe constant ny zava-misy fantatsika fe zay fa le données na marinana azy fotsiny tsy ampy ary zay no ivoizanay maison de l'apiculture malagasy ny fiara-miasa amin'ny mpikaloka amoaka an'izay vaovao zay entina anatsarana an'le fananana an'le hevitra. Ka na izany ara iarahantsika malala fa izay zava-misy momba ny tantely. Fisina tioty anankiray amin'ilay toerana zay anatin'ilay zone de butinage, zany hoe faritra iren'ilay tantely 1 kilomètre manodidina, mety tonga hatrany amin'ny 4 kilomètre manodidina dia efa fahatsarana ho an'ny velitenan'le communauté rehetrarehetra zay. Ny andrefesana anazy zany tsy fantatra, mbola mila kajy hafa mihitsy ampidirina anatin'ny indicateur antsika projet fa fisiny zay fotsiny dia efa ampy zay. Nefany na izany le tiompy tsy hiopo an'ny rehetra fa izany hoe misy kajy ihany koa mba hieritriretiny androbinana kely le ambombavany tantely lasa revenu amin'izay avy eo. Mila jerentsika zany zay fifandrifiny zay fomba hoe pollinisation sy famokarana miaina zay. Satria mantsy ny ankabeazan'ny projet raha hoe tsy tratra le favokaran'le tantely, tsisy manao tantely miakatra tao anatin'le projet, tsy toizana tsony fa ajanona ihany ny tantely, nefa tsy izay tokony hijerenan'le tantely. Zay ny fanentanana. Ary zay no nitondrany anazy ohatra efa nolazaiko teto tao anatin'ny journée mondiale des abeilles nandritry ny 4 taona mifanesy zay dia nanao an'izay fanentanana zay foana zay miombina amin'ny hoe io tantely io dia patrimoine écologique sy économique ho antsika en péril. Ho anay maison de l'apiculture malagasy dia arenantsika io, namantsika io, arena sy namana ny tantely. Arena le izy satria endémique antsika malagasy no le reny tantely. Ary ny karazany misy eto amintsika any anaty ala, ny toetra ny samihafa any anaty ala efa arenantsika ihany koa zay. Oharina amin'ny any an-dafy zany ny any efa source sélectionné tsisa fa tsy zay sisa, itsika nefa ny mbola tena misy diversité be ny reny tantely. Efa nifanaraka resahana teo koa hoe hazo ohatra mokarana endémique petsaka amin'ny hazo eto Madagasikara afaka mokarana mamy tantely endémique ihany koa zay mivadika arena ihany koa zay. Zay zavatra zany no mitondrany ny fanentanana andraisantsika ny hoe jereo ny tantely inona no tokony andraisana anazy dia tao anatin'izay zay mieritreritra ny ambolavola plan d'action national plan d'action national en faveur des abeilles en tant que pollinisateur. Jerena mihitsy zany inona no tokony jerena anazy amin'ny pollinisateur anazy fa tsy amin'ny mampamokatra mamitantely anazy. Inona no tokony hiarovantsika anazy satria haintsika ny asany amin'ny resaka pollinisation. Mahasamihafa ny haintsika rehetrarehetra fa misy ny atao hoe abeille sauvage na le karazana le tantely isan-karazany ohatra ny fanenitra reny manao pollinisation ihany. Fa mahasamihafa anazy ny tantely manao pollinisation, ny tantely miasa amin'ny andiany. Ny anatin'ny andiany anankiray efa misy efatranona isa. Andiany iray zay ny ohatra fanenitra haintsika ny atao hoe takola iray firmisana. Io tantely mahasamihafa anazy mahatonga anazy mahazo mamy tantely dia satria izy
miasa tsy mijanona miasa tsy manao hoe rehefa voky dia mijanona. Le kabeazan'ny biby rehetra manao an'izay a, rehefa mihinana izy ka voky dia mijanona, fa ny tantely tsy manao an'izay. Zay no mahatonga azy afaka manana an'le stockna miaina satria miasa na dia hitany hoe efa misy stock eo mbola miasa foana izy raha vao mbola misy le felakakazo ahafahany manao an'izay. Dikan'izay zany ny pollinisation ataon'ny tantely raha vao mbola misy hoe tsy maintsy mijanona mihitsy ambonibeny fiasa tantely amin'ny resaka pollinisation. Zay zavatra zay zany ny anentananay an-trano hoe misy ny abeihafa fa ny tantely mellifera dia ambonibeny ny asany en tant que pollinisateur ka mila arovana izy. Mifandray amin'le asa ataontsika androany ny eritreretinay atao zay efa andalana fanaovana azy moa amin'izao dia hoe fiarovana an'ilay reni-tantely satria le reni-tantely mitondra makany amin'ny apiculture amin'izay avy eo. Zay ngamba no andravonako anazy tsotsotra. Io zany ny any an-tanana hoe mba misy tosika avy amin'ny zareo projet isan-karazany, jerena ihany koa ny cadre officiel sy ny resaka lalàna mifandray amin'izay satria iarahantsika mahafantatra fa misy azo arindra amin'ny lalàna ny fiarovana an'io tantely io. Dia misy koa nefa ny activité première intention azontsika atao amin'ny indrindra ny fanentanana ohatry hoe fampahafantarana ny anjara asan'ny tantely fa tsy ionina foana amin'ny mpamokatra mamy tantely izy. Zay ngamba ny andravonako anazy fa zotra tompoko.